teo amin'ny senesy ny antoko politika na fanany ady hevitra. Fifidianana ho feno osika ho tsara ny tantahatra ho ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka. Vanotana taratasy ara-panjakana eny Mitsy miankina efa fanomanana doublon triplon sahady. Mankasitraka anao hatrany ary manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ny ity takarivan'ny Zoma fa 9 ny volana Oktobra ny taona 2024 ity. Manolotra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Araka ny fanambarako taminao tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nisy ny fisionana tamin'ny solotena ny mpanao politika sy ny vomiera malo tena misana ny fifidianana na ny seni izany io tolakandro tetsy Alarby. Naharitra adiny 3 teo eo moa izay fionana izay tena fana tokoa ny ady hevitra. Ho taterina ato anatin'ny fampalalam-bavao ihany makasika izay rehefa vonona ny sary. Fa eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany dia nisy fahatomombanana maro amin'ny fanomanana ny fifidianana dia misarika ny sainy rehetra amin'ny mety ho isi ny fangalaram-bato indray toy ny tamin'ny taona 2024. Angidy ny fahantrana ho avy raha toa ka tsy andeha amin'ny fahitsiana io fifidianana io. Hoy nambaran'ny solombavambahoaka voafidy tao Toamasina. Avitra solondraibe sy Andra Kotomalala. Havesatra kokoa ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena iray manontolo raha mitohy amin'izao fanomanana fifidianana feno tsy fahatombanina izao. Ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay ahitana lesoka maro, ny fanaovana ny fitsarana amin'ny tetivohitra sy ny kopia VB ary ny karapanondro. Manangasanga ihany koa ny fanomezana fanotana ny karapanondro ho an'ny orinasa tsy miankina, manany maro satria isika trano an-trano amin'ny fanatanterahana azy io. Mazava ny an'ny solombavambahoaka voafidy avy ao Toamasina ny tantara no aoka tsara. Amin'ny taona ho avy ohatra ka mbalona mitohy izao fomba fiasa tsy mandeha milona izao dia ho anatin'ny crise tanteraka Madagasikara. Azadino fa fifidianana izay nitranga imbetsaka teto Madagasikara nampisy crise avy teo satria tsy nandeha milona ny fikarakarana fifidianana, tsy mangarahara fa misy osika. Donc zany raha hanomboka anao osika zareo ankehitriny dia ho tsarainy tantara. Ny resaka mikasika ny fanolorana ny PEM na plan émergence de Madagascar ihany koa ity solombavambahoaka ity. Tsy misy antony tokony hanaovana azy ity intsony noho izy ity tsy mampisy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka fa tery hatrany no iainana. Tsisy vara ny hanaovana PEM ny vato, CCI vato. Satria inona ny antony? Anao PEM enao plan d'émergence pour Madagascar nefa ny zavatra tanterahana isan'andro, tsisy mandeha milona, tsy misy paikady mizotra amin'ny tokony ho izy mba azahoany vahoaka malagasy fahombiazana fa fanerena, fampitahorana, fangalana vola amin'olona, zany zavatra mitranga tomboky lahy sy tomboky vavy ka tsy azo ekeny zany. Mitaraina ny mponina avy eny amin'ny fokotany tsara honenana ao amin'ny boriboritany fahadimy noho ny fitanilana ataon'ny panisy. Samy ao amin'ny fokotany ihany saingy misy ny anarana tsy raisiny izy ireo. Sary ny tahiry aina rindran sary ny Andra Kotomalala. Nanantona anay izy mianadahy ireto noho ny olana amin'ny resaka fanasana mpifidy ao amin'ny fokotany ao Tsaronenana, boriboritany fahadimy. Dahotra noho ny sy fandriam-pahalemana ao aminy dia nisafidy izy ireo ny tsisy eo tare. Iray volana lasaka nanomboan'ny fanisana izay, misy ny fanilikiliana atao am-panisy amin'ny teti-trano. Dia misy zany ohatrany hoe misy raisina ny anarana, misy tsy raisina ny anarana. Teo amin'ny fatra anankiray trano lay lavabe anankiray. Ato amin'ny trano anankiray misy olona hoe tsy ato izy fa reto ny photocopie karapanondro. Tato amin'ny trano ilany tia ny carnet pokotaniny reto ny carnet karapifidianana taloha tsy nentina ndray mihitsy zareo fa tatsy amin'le trano anankiray ny raisiny le photocopie karapanondro nefa izaho zao tompoko dia mahafantatra fa io olona tompona photocopie karapanondro io dia efa tsy eto Antananarivo intsony fa ny anankiray efa maty ny anankiray any Moramanga ary ny anankiroa efa eny Tanjombato no mipetraka. Dia mahagaga hoe naninona izahay le nampiseho prova hoe tia ny carnet tia ny karapifidianana mbola naseho koa raha mibaditsy an'ilay zaza hoe tia mamana io zaza tseto io afaka soratana raha ve zany izy fa manino rehetra no tsy soratana. Dia tonga moa izany nanontany izany indray moa no fazavazain'ilay vehivavy anankiray tena vehivavy tsy mahay ninina tena dondrina ozy azafady kely fa tsy dondrina ohatranao fa matoa manome anareo an'ity zavatra ity dia mba manontany ary te hafantatra ary mahadondrina anazy zay dia aleo ho any amin'ny fokotany anontany hoe iza ny azo soratana, ny olona hita maso ve sa ny olona tsy hita maso. Mangataka ny anafoanana fanisana tao anatin'ny 2 volana araka izany izy ireto ato amin'ny fokotany Tsarahonenana.
miantso ihany koa ny hanomezana alalana malalaka ny mpanao politika anara-maso ny fizotra ny fanisana. Raha ny fanomboan'ny seny asana zany amin'ny fanisana ny mpifidy hatramin'izao de raisiko tonga de raisiko banky tokana hoe be deabe ny mety lesiko ao anelanelan'izay zavatra zay satria ireo zavatra ireo no hitan'ny ampahan'ny olona de ny fidiny zany de hoe mangataka aloha zany zay aloha atreto mangataka hoe avereno aloha raha azo atao avereno ny fanisana hatramin'ny voalohany nanomboan'io ka hatramin'izao. Faharoa raha azo atao koa de mangataka zany zay no hoe avokay ny olona zay nitendreny seny ao anivon'ny fokotany anaraka an'ireo agent recenserana menseny ireo ary mangataka koa zay hoe ameo alalana na ameo batisa manokana ny atoko politika zay misy ao amin'ny fokotany zay misy rehetrarehetra ho an'iza ka manana olona ho any mijoro mahara-dalàna ao amin'ny fokotany andrasana araka izany izay fandraisana andraikitry ny seny amin'ny fanaraha-maso ataon'izy ireo. Eo amin'izay pejiny makasika ny fifidianan'izay atrany dia mbola mitana ny sainy mpanarabavao satria miteraka aya maro ho an'ny olom-pirenena sy ny mpanarabavao ny momba ny anomezana ny fanotanana ny impression ny taratasy mpanjakana ho an'ny orinasa tsy miankina. Androany dia nilaza ny filohan'ny vondrona parlementaire tim fa tetika efa manana doublon eny hatramin'ny triplon izao ataony mpitondra izao Asinandria Malala sy Tokra Marla. Tsy matoko tena intsony ary efa manomana doublon hatramin'ny triplon mihitsy ny mpitondra ankehitriny ka mampiasa ny trano print tsy miankina anampy anota ireo taratasy mpanjakana. Na ny endrika ivelan'ilay fanapahan-kevitra aza dia fahita fa tsy ara-drariny. Iza moa ny manana orinasa imprimerie eto fa ny olona zao fitondrany zao ao ny ministra ao ny be ny tanàna ao ny mpandraharaha ary ny tena loza ao anatin'izay dia hoe atao gré-agré izy satria no niambehana. Azo natao tsara ny nanome tolo-barotra ho an'ny sehatra tsy miankina raha toa ka manana mpitondra mitsinjo lavitra isika ho hiatrany ny fanazavana. Efa hita mialoha tamin'ny alalan'ny fianisambahoaka sy ny trano fonenana mantsy fa hitombo ny sampifidy. Tsy manana an'ilay atao hoe sady migerer no prévoir ny mpitondra satria maninona tsy araka ho iry zareo fa tena nentanetana ny vahoaka ary marobe ny misoratra anarana amin'izany hoe tsy fananana karapanondro tsy fananana sora-pahaterahan'izany tena zakazaka ny zany ange zavatra tokony efa ny anticipena sy nefa ny eritreretiny ny voaka ange le RGPH 3 iny le fanisana nisan'ny vahoaka malagasy tonga dia hita taratra tao anatin'izay amin'ny akapobeny na nomety ho fitombom-ponina isa-taona satria nisy an'ilay atao taux d'accroissement hoe tany fitombom-poninao zany hoe hita avy amin'izay ny isan'ny olona tokony anana karapanondro sy ny isan'ny olona tokony ho mpifidy satria 20 taona no miakatra dia azo a-tsaina dia efa ry zareo ihany koa no nilazany fa eo amin'ny 3 millions eo na telo tapitrisa no mpifidy tadiavina. Araka izany dia misy kajikajy politika maloto ao ambadiky ity fanomezana tolo-barotra ny sehatra tsy miankina ity. Misy tombontsoa ifampizarana indray ao anatin'io akoatra ny kajikajy masiso izay ataoko hoe dola makota teo kilalao maloto entiny indray anaovana karapanondro fople fa ara-dalàna zany hoe vrai faux karapanondro tsy fantatratsy moa zay hitenena anazy vrai faux carte d'identité satria ahoana moa ny ifehezany fa tsy nanao production amboniny ilay orinasa tsy miankina zay le tena hoe aiza le sécurité aiza le confidentialité ary raha pianao iny amin'ny alina dia alefanao dia manodinao izy dia tsy voatery ho livreneny aminao fa classeny ety efa nisy an'izany ane reny hitantsika tamin'ny tanjombato reny tany ambany tetezana rehefa vita ny fifidianana. Ny antoko ty mamoha dia mbola miantso fifampiresahana na ilay antsoina hoe concertation nationale ahafahana mama izao olana mianjady eto amin'ny firenena izao ary ahafahana miantoka ny filaminana ao aorian'ny fifidianana. Nangina tanteraka kosa ny teny amin'ny anteny meram-pirenena androany tsy nisy solom-bahoaka tazana teny an-toerana no ny fanerena azy ireo eny amin'ny CCI Vato raha ny nambara ny filohan'ny vondrona parlementaire Timatrano dia nisy ny SMS voarain'izy ireo nanery ny solom-bahoaka Mantsomaly ariva raha toka tokony nivory nandray fanapahan-kevitra lehibe mahakasika ny fampianarana eto Madagasikara ny solom-bahoaka androany Asinandria Malala sy Tokra Marla Adrany. Raha araka ny tokony ho izy dia androany no tokony nandalo fankatoavana teo anatrehan'ireo solombavam-bahoaka ny momba ny tolo-dalàna momba ny dra fampianarana vaovao eto Madagasikara
tsy tanteraka nefa ny fandiniana ny tolo-dalàna manandanja ho an'ny fampianarana eto Madagasikara ity fa noterena anotrona Andrajoel tena nivony CCI Ivato ireo solombavambahoaka ka tsy tanteraka izany. Na izahay solombavambahoaka raha dia nametra mpanontaniana koa no mahakasika izay satria any amin'ny ora farany izany hoe ny alakamisy ariva amin'ny fito tsy diso mihitsy sy ray minitra satria mbola voatahiry eo izany mesazy avy any amin'ny antemeram-pirenena izany. Raha fahalalantsika rehetra azy moa dia misy an'ilay tsy atrikasa fa fionambe izay nambara tany ambolohany fa anolorana ny PEM dia teo nefa dia nivadibadika teo dia na tsy aro fabaraka ihany dia novana ilay anarany satria heritaona ty alohan'ny faranan'ny fepitoampiasan'ilay filoham-pirenena vao hoe anolotra le drafitra PEM zareo dia tao anatin'izany korotana rehetrany dia mba ho maro raha ny fijeriny azy ny mpanotriny ary ireny mihitsy araky ny angom-baovao avany amin'ireo solombavambahoaka ireo ihany ny amin'ny hoe présence obligatoire tsy maintsy tonga eny amin'ny CCI Ivato daholo ny solombavambahoaka rehetra dia mino fa misy ifandraisany amin'izay nanafoanana izay zavatra mahakasika ny système éducatif eto Madagasikara, resaka fampianarana zany, resaka fandaminana, fandrindrana, ny resaka hoe fomba tsy haiko moa fomba hitena azy amin'ny teny malagasy hoe système éducatif. Zay moa zany ny tokony tanterahana tany amina fivorina science plénière tao amin'ny assemblée ka zany rehetrarehetra zany sariny daholo efa taratry ny fikorotana n'ilay mpitondra mampifangaro zavatra tsy tokony hifangaro, zany hoe ny asan'ny antemeram-pirenena tokony handeha. Dia torak'izany ihany koa ny asa mety fanolorana amin'izany mety misy ny fiaonana amina mety mpamatsy vola izay manohatra ny teniny tany amin'ny 2024 efa vonona daholo na ny famatsim-bolana ny tetikasa. Aiza amin'izao tsika miteny zao resaka fampandriana drisa fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny no nisy tamin'izany. Tsy mbola fantatra indraraka izany ny andro andinihan'ireo solombavambahoaka momba ny tolo-dalàna manova ny drafy fampianarana eto Madagasikara ity. Iray volana katroka androany izay no nidirany Mahery manandafy amponja vonjimaiky hatramin'ny androany dia tsy mbola fantatra ny andro iakarany fitsarana ivoan'ny didy etsy ankilany milaza ny anoy ny fidinana andalambe ny vadiny Mahery manandafy. Asinandria malala sy toky raha maro lahatrany. Tsy mbola fantatra hatramin'ny androany ny andro iakarany Mahery manandafy fitsarana ivoan'ny didy hoy ny vadiny androany. Iray volana katroka androany matsy nidirany ty mpamakafaka politika ity ny fonja vonjimaiky etsy Antanimora. Eo anatrehan'izany dia hidina andalambe indray ny bomba azy. Tokoa raha Paitsahivona dia nisy tany Antoliara, nisy Finaratsoa, nisy teto Andrenivohitra. Inetsikiny dia mbola mitohy. Eto Ampanomanana any amin'ny faritra hafa ihany koa zahay ohatrany hoe any amin'ny faritra Tsinanana dia ampitaina amintsika miandalana etrany moa zany fa prévu tokony amin'ny sabotsieriny zany nanaovana hetsika manaraka indray ametrahanay an'ny planty sy ny fidinana andalambe araky ny reny programa rehetrarehetra reny. Nilaza hatrany moa ny vadiny fa ny fijoroana ho an'ny malagasy no antony nampidirana amponja any Malama. Anisan'ny tena ady ny divany Mahery hatramin'izay tia le resaka le PEM le plan émergence Madagascar. Zao moa zany zao ny ao fitondram-panjakana dia manao an'ity forum international des investisseurs izy teo raha tsy diso raha nandalo ny eno fanazavana kely dia nisy an'le hoe mitady mpandrara indray izy hanamboarana lalana. Tia Mahery atsidika zany satria izay foana ny adiny hatramin'izay hoe fa maninona reto mpandrara mpanao lalana mpanao fotodrafitrasa malagasy tsy voaloha vola hatramin'izay misy 300 izy ireo mitetina any amin'ny 43 milliards d'ariary any ny vola tsy voaloha dia aiza indray zany ny vola andoavana an'izay mpandrara raha vahiny izy mety ho alohany fa raha gasy dia mbola miavoso eo ihany zany ny trosantsika za rehetrarehetra zany zany ny antony daholo tsy angalan'ny Mahery avoka satria aminy dia zany ny divany teto hatramin'izay tombontsoan'ny vahoaka malagasy mpandrara malagasy indrindra izay famonoana ny mpandrara malagasy daholo za rehetrarehetra zany ny antony divany teto hatramin'izay. Hatramin'ny androany dia tsy mbola nisy ny fepetra no raisin'ny mpitondra fanjakana mahalona ny filazan'ny Mahery manandafy ny tambajotra mpamatsy bala ireo dahalo ho hatrany ny fanazavany ny vadiny. Ny ompanabetsaka tamin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny ny fandaharana miara-manonja androany nivohitra tamin'izany fa mahamenatra ny tanteraka ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana izay tsy misy afa-tsy ny mamahana laingy ary manao fampanantenana pokaty amin'ny malagasy izay efa mitrosina amin'ny tany tanteraka. Mamitana ny fandaharana androany Ando Miaratiana sy Mathieu Princy.
Mitoetra ny fampanantenana sy ny famahanan-dalitra ataon'ny mpitondra fanjakana ho an'ny malagasy. Ny hatramin'izay tsy hita izay fanatanterahana azy. Izao indray, heritaona sisa hanataperana ny fiapito-piasana. Tsy menatry ny manao kobakambava. Ny rarakopana indray androany ny fampanantenana nataon'ny Flo Rajoelina tamin'ny kabary nataony nandritra ny fikaonando nasionaly fampahafantarana ny PEM na ny plan émergence de Madagascar teny Ivato. Tsongaina manokana amin'izany ny lazany fa ho foana tanteraka ny delestazy. Amin'ny taona 7 2022 ny fampidirana ny fiaramanidina roa vaovao eto Madagasikara, fananganana hotely 5 étoiles maro sy ny fanamboaran-dalana maro. Allo mba resahana mazava, inona natao hoe promesse présidentielle, inona natao hoe projet, inona natao hoe programme, inona natao hoe politique générale de l'État, inona natao hoe plan. Samy hafa daholo zany resahany zany. Ity zany zao le plan antenne nefa ty IEMT no navadika PEM, initiative no navadika plan émergence Madagascar. Aty amin'ny 5e année zany iantamé ny fahadimy taona hitantanana amin'ny firenena zany nareo vao eo anao mbola tsy présentation mbola hitrandraka vola ao anatin'le izy. Raha reny olo reny zany le fanjakana amin'ny alalan'ireny mpitondra teny reny no enona anazy moa le TVM satria zay tia nanovana an'le izy amin'le fomba fanehoan-kevitrao de hoe paradis Madagasikara, mandroso be misy Madagasikara, tena tsy mipetraka, tena miasa. Aiza ny distrika ozy izy ny tsy CPP tsy fangahy ianao rery voasambana anao. Tsy nisorona ireo mpandinika, mpamakafaka sy mpanao politika raha nilaza fa tsy misy mpamatsy vola anaiky fiara-miasa amin'ny firenena ratsy tantana. Tsy firenena andalam-pandrosoana intsony no sokajiana misy ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao fa efa lasa andalam-paharendrehana mihitsy. Ny olona ne manazava aminy fa Madagasikara nge olona manan-karena, Madagasikara firenena afaka hiasana tsara fa misy antony hoe tsy ahafahany miasa eto. Izy milaza fa azo atao tsara ny miasana aminareo, azo atao tsara ny miara-miasa, tsisy be dia be ny fiaraha-miasa azotsika atao fa itsika no tsy mahatafapetraka ilay fepetra ilaina na ilay code d'investissement, tsy manana n'ilay toetra afaka handray andro mpamatsy vola fanjakana ankehitriny. Azo eterana ve reto, azo ekina na azo raha miasa ve ianao mandainga amin'ny herinandro tsisy délestage tsony, afaka roa volana tsisy délai, afaka zao de nefa nio misy délestage foana. Tsy vonony ianao, tsy mivonony ianao, tsy misy programme mazava. Miatra manaina ny fahoriana sy fahasahiranana lalina mianjady amin'ny malagasy ankehitriny. Tsy fisinasa, tsy fandrimpahalemana, ny anohanana sy ny maro hafa iainany rehetra avokoa. Tsy sahaza ny malagasy intsony zao fitondrana mijoro zao izay tsy vita nefa tsy mahavaolana fa mampitombo ny olana efa misy ihany koa. Miala teo fa aza mandamy vola sara tena conseil-ko ty maro tena hoe olona mpitondra vahoaka manetsaka fa indrenanao président raha tena tia tanindra ianao asa milatsaka tsony. Ilatsaka anao problème, tsy ilatsaka anao problème, alohanao miala malelingela, tena miala madipio. Zay ny zavatra fitiava tanindrazana angaviko anao. Ny insécurité, ny olona anao marina raha mbola io no mitondra atao koa mieritreritona be da be 50% be atao koa olona aminao satria fa mirepirepy hitanao zay lela zakanao namana matanjaka be tsara satra zao mato azy no miatsaina sy anohanana. Ty zany ve mbola acceptena, zany ve mbola andrebrevena avoaka, mbola vola reny koa lany eny amin'ny forum eny Ivato iny. Mbola mijanona anatin'ny krizy ny sehatra lavanila eto Madagasikara hoy nambaran'isy olom-bahoaka Roland Ratsiraka. Miampy indraindra matahora atao amin'ny mpisehatra, miantso hatrany mpitondra fanjakana, andrainy andraikiny manoloana indrindra ny fahasairana ny tantsa. Avitra solondraibe sy Andra Kotomalala. Mbola misedra olana hatramin'ny androany ny sehatra lavanila na dia tsy tanteraka aza ny fanaovana monopole ity sehatra ity izay isan'ny notaky ity solom-bavom-bahoaka ity. Hatramin'ny sokafany tao-piotazana ny 7 oktobra teo dia tsy mbola nisy ny mpividy. Takin'ny solom-bavom-bahoaka tsy misy atakandro ny fanesorana ny famerina ny vidiny fa tsy mifanaraka amin'ny vidiny amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Misy le hoe $250 le kilo minimum no ahafahana manondrana vania. Iny zany mba angatako ny filoham-pirenena, angatako ministre ny commerce, asoro iny dia miverina amin'ny lony io resaka vania io. $150 par kilo ny tena vidiny any velany. Nefa ntsika manery ny opérateur eto ivarotra 250. Zany hoe tsisy olona manao contrat zao. Na ny banky ary zay te hamatsy vola, ny collecteur tsy masa, ny collecteur tsy mahazo vola, tsisy olona afaka mividy. Zany zavatra mitranga ankehitriny. Io ihany koa ny fanararaotana amin'ny fampiakarana hetra na redressement fiscal amin'ireo orinasa rehetra misehatra amin'ny lavanila. Lela vola midangana no takin'ny olona iray, tomponatoka amin'izany hoy ny fanazavana. Redressement fiscal manomboka amin'ny 10 milliards d'ariary
ka hatramin'ny 150 milliards d'ariary. Dia sako miteny amin'izany amin'ny télévision, misy olona anankiray zay tsy anatin'ny fitondrana zay manao négociation, zany hoe tsy voany le taty amin'le monopole dia handray izy manery ny olona amin'ny resaka redressement fiscal. Dia ianao zany mandeha any ohatra hoe 100 milliards d'ariary ianao dia manao négociation ianao dia mitondra vola aminy. Zany zavatra mitranga. Tsy afaka mitondra proof momba zavatra teneniko satria tsy mahasaly olona rehetra hoe tia mba ento any fa nakavola taminay io rangahy io. Mampitaraina ireo tantsaha ity sehatra ity noho izay tsy fisiany lalam-barotra izay. Maro ny fitakiana efa natao, ny amin'ny tokony hividanana lavanilina amin'ny vidiny efa napetraka 5,7 alina ariary, mbola tsy misy akony anefa ny fitarainana izay natao hatramin'izao. Io eo amin'ny lafombaovao fahatanteraka kosa isika atao anatin'ny toy ny vaovao manaraka dia notolorana fitaovana entina miasa toy ny milina fanjairana androany tesy Antaninarenina ny vehivavy sembana miisa 12 avy eo amin'ny fikambanany vehivavy sembana eto Madagasikara na ny Association des femmes handicapées de Madagascar. Sariny Tahirinaina, rindran-tsariny Andra Kotomalala. Anisan'ny misedra olana noho ny mahasembana azy Augustina, indrindra teo amin'ny fitadiavany asa. Nianatra sy manam-pahaizana tsara nefa izy, manana bac plus 2, saingy tsy misy mivaly izay nanaova ny fangatahana. Any ka voatery nanao asa tena ka lasa nivarotra fripy amin'izao. Avy any manakara ny fiaviny, na ny fianakaviany azy, na ny ilikilika azy hatramin'izay. Tena niseho mihitsy teo amin'ny resaka asa, satria mba anisany mba nahita fianarana ihany za, dia nanana bac plus 2 dia nitady asa tao amin'ny biro-panjakana, tany amin'ny fianarana fa tsy voaray. Ny dossier lasa fa tsy isy valy hatramin'izao. Eo amin'ny fianakaviana koa, rehefa hoe misy lanonana hatrena zany dia tsy afaka mandeha satria tsy isy mitondra zany. Moa hoe enatra ho an'ny fiarahamonina koa dia lasa mijanona ao an-trano. Tsy mba niaina fanilokiliana loatra kosa nefa i Delphine ary tsy mba nataony sakana ho azy ny mahasembana azy. Manjaitra no asany ary izay no hamelomany samy irery ny zanany roa. Teo amin'ny faha-efataonany izy no tratran'ny fahasembanana rehefa tratran'ny aretina poliomyélite. Ary nisan'ny olana ho azy mirahavavy ireto, toy ny olona tratran'ny fahasembanana rehetra, ny tsy fahampiany fotodrafitrasa sy natokana ho azy ireo. Tena tsy ampy aloha. Tena tsy ampy, tena mbola tanay mandeha fauteuil aho tena mbola sahirana ny fotodrafitrasa eto Madagasikara, fa indrindra any amin'ny district misy anay zany. Ohatra hoe le toera ohatra miditra amin'ny bureau ohatra zao dia tsisy lalana fauteuil roulant zany fa tsy maintsy batibataina zany miditra amin'ny bureau. Na sanany aza tsy tafiditra fa eo ambailany ihany tsy afaka miditra ao anatin'ny bureau zany. Manahirana, ohatra ny hoe any amin'ny faritra Manakara zao dia tena mbola manahirana anay le fivezivezena. Ohatra hiditra biro-panjakana zao dia sahirana be dia lasa misy sakana ao anay sembana zany. Nisy ny fiaraha-miasa teo amin'ny fikambanany vehivavy sembana eto Madagasikara sy ny fikambanana vahiny mikasika ny fampizakana tena ara-ekonomika ny vehivavy. Ka vehivavy sembana 12 avy amina distrika 4 no nisitraka ny tetikasa. Ny masivana aloha zany dia hoe reo faritra 4 izay tany saiko ireo, Verikely, Feniriveste, Bialana na Manakara, Antananarivo, dia mbola tsy nahazo aloha zany fanampiana avy taty amin'ny AFAM zany raha nijerevana ny hoe asa efa nataon'ny AFAM teo aloha. Fa roa manarakarak'izay ihany koa dia nahitana ihany koa zany fa maro kokoa ny vehivavy sembana sahirana any Manakara sy Bealalana ary Feniriveste raha oharina zany amin'ny faritra hafa izay misy ny AFAM dia izay no nisafidiananay azy. Ary fahatelo dia hoe efa manao asa le vehivavy sembana ary hita hoe efa asa ataony nefa mbola mareforefoka marisarisaka mila toanana. Miisa manodidina ny 900 eo izao ny vehivavy sembana mivondrona atao anatin'ny AFAM. Notolorana fitaovana enti-miasa ireo 12 voafantina atao anatin'ny tetikasa. Fitaovana enti-miasa toy ny milina fanjairana, vilany, saosy, koveta. Manao antsoavy ny mpianatra avy amin'ny faritra atsimo manoloana ny tsy fahampiany trano andraisana mpianatra. Voatery misisika amina toerana tsy tokony hipetrahana izy ireo noho izay tsy fahampiany trano izay. Toy izao indrindra ny resaka ny fanaovanay tamin'ny solotena mpianatra teny Ankatso, sariny Tahirinaina sy rindran-tsariny Andra Kotomalalatrany. Olona 12 no hisisika petraka amin'ny ity trano eto amin'ny Cité Rose Ankatso 2 ity. Toy izao ny ato anatiny.
je fotsiny no nanasarana ny efitra. Mpianatra roa isaky ny efitrano no hipetraka ato. Noho ny tsy fampiny-trano andraisana mpianatra no antony namadiana azy ty ho tranon'ny mpianatra. Misy trano ihany saika andraisana azy ireto antsoina hoe bloc Espérance, saingy olona iray no mindrikina tsy mety miala amin'ilay trano. Eo amin'le Espérance zany nisy vehivavy manana olana tamin'ny fotoan'andro le tragno nalalaka ho zarainy Vene de Région dia izy nanana problème dia natao vonjimaika tao. Dia ora rehefa vonjimaika tao dia izy jusque zao zany ao dia tsy voazara le tragno. Efa intelo zay angamba nanao procédure amin'ny taratasy ny tariny tegna amin'ny taleny Croix-Simbazaza fa ny zavatra misy dia miteny zay zareo hoe na zay administration reo izy tsy tafiditra agnatin'le tragno. Donc zany le vehivavy anankiray atahoran'ny zareo par rapport aminay. Dia nefa ny zavatra koa nefa hitanay koa fa hoe raha nay zao koa miditra makao hoe tonga dia hozarainay lasanay samy mpianatra indray mifandona dia hoe ialana izay korotana zay dia aiza misy malalaka atony hitanay fa nisy nalalaka. Tsy avelan'ny koroa nipetraka tato anefa ireto mpianatra 12 ireto. Efa nisy ny fifandonana mihitsy aza teo amin'ny rotonta omaly. Saingy manizingisy ny ireto mpianatra ireto fa tsy hialato raha tsy misy ny trano hafa omena azy ireo. Dia eto anay zany dia miteny hoe sady tsy hialato raha vao tsy mahita solony ity zavatra ity satria ny anay dia hoe tokony raha vao mialato zany zareo dia mametraka anay amin'ny anjaranay ary. Zay zany mizoronay jusqu'à amin'ny farany ka ny antony sonay zany dia hoe sekenay le zara vilana. Mitovy aby mpianatra rehetrarehetra ty tokony mizara mitovy traitement égal ho an'ny mpianatra ny université rehetrarehetra ka zay amin'ny faritra asimo rehetrarehetra voakasiky zany dia hoe mizoro hatramin'ny farany eo amin'ny région 12 eo zay no anatin'izay zavatra zay. Sakanan'ny koroa indray zany zagnay hoe aza mipetraka ao nareo alao tao ny olona apetraka anareo ao reo dia mampahafantatra ny rehetrarehetra zany agnay fa dia efa tsy hiala ato raha tsy misy solony. Raha tsy misy solony zany agny ambadimbady agny hoe ty indray ny ipetrahan'ireo olona 12 reo dia zay zahay vao miala ato indray. Tsy ampy mihitsy ny tolotra amin'ny trano fonenan'ny mpianatra ety raha ny fitarainan'izy ireo hatrany. Raha ho an'ny faritra Amorony Mania manokana izao, 700 isan-taona ny fangatahana trano fonenana angatahan'ny mpianatra ety. Any ka voatery mitady vahaolana hafa toy izao izy ireo. Mipetraka amina trano tsy misy varavarankely, tsy misy rindrina manasaraka, tsy zarizary tanteraka. Ankoatr'izay, voatery mividy trano izay te hipetraka ety ihany koa, manodidina ny 3 ariary. Raha ny vavavoaray io arivo io, efa raikitra indray ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny koroa. Nanatanteraka fivoriam-be tetsy Anosy ny entina nanangonana ny antota taratasy ilaina ahafahana mahazo ny indemnité d'installation indray andro anty ny mpiasam-panjakana efa misotro ronono. Tsy miova moa fangatahana dia ny ampiarana ny voalazan'ny lalàna hoy ny syndika maro manerana ny Nosy. Avitra Solondraibe sy Andra Kotomalala. Mpiasa misotro ronono maheran'ny 4 arivo ny tonga ny atrika ity fivoriana ity androany. Nentina nanangonana tsony sy anatanterahana ny taratasy no takiana ahafahana misitraka ilay indemnité d'installation an'izy ireo. Tsy misy valiny hatramin'ny androany fangatahana izay nataon'ireo mpiasam-panjakana misotro ronono ireto. Samy ambany lalàna avokoa ny rehetra ka takiany ny ampiarana izany izay narana didim-panjakana fampiarana fa inina tsy atao ny fanazavana. Toa lasa mitavozavoza ny fitondram-panjakana manatanteraka ny adidy zay efa nomeny lalàna 2003-011 du 3 septembre portant statut général des fonctionnaires ary nisy didim-panjakana décret 2003-993 du 7 octobre 2003 décret d'application mikasitra ny loi io. Ary raha misy décret vaovao zay tadiavinareo ho avohitra na hanafoanana an'io tsy manana effet rétroactif ary tsy afaka manafoana ny didim-pitsarana fa tsy maintsy tanterahana ny didim-pitsarana. Manantena ny fandraisan'ny tompona andraikitra rehetra isatsokajiny izy ireo ahafahana mamany olana. Ny fisitrahana ny indemnité d'installation ihany no takian'ireo mpiasam-panjakana misotro ronono. Ny resaka arosona eto dia resaka olon-dehibe ary resaka manana ny lanjany sy manana mahizy azy. Dikan'izay mino zahay fa miantefa amin'ny olo manam-panany resaka nataonay teto fa tsy sanatria miantehatra any amin'ny hazo na any amin'ny vato. Olona manam-panahy zany mahafantatra ny tokony atao ary olona manamboninahitra zany olona mitondra amin'ny firenena zany. Ny tsy fandoavana an'io dia mety miteraka zavatra hafa ary mety mahasolafaka anareo mpitondra ny fandoavana an'io vola nomeny lalàna anay io no vahaolana tsotra sady tsara mazava. Miantso ireo mpiasam-panjakana na ilay antson'izy ireo hoe mpiasam-pirenena rehetra mbola ampirinasa izy ireo mba hirahina amin'ny ity hetsika fitakiana ity no ny tranga mety ahazon'ny rehetra.
kosatrimo efa vonina ny sary mahakasika ny fihaonana teo amin'ny antoko politika sy ny voamiera-mahaleo tena misana ny fifidianana tetsy amin'ny CENI io tolakandro tetsy alarobia dia ho arahantsika avy hatrany ny fanadiadiany Andro Miaratina sy Mathieu Prince. Tsy misy antenena raha mbola ny fomba fanao teo aloha no atao eto. Nanitsy ary nirefeo ireo solotena ny antoko politika tonga niresaka tamin'ny voamiera-mahaleo tena misana ny fifidianana. Nafana ny atevitra teo amin'ny rotonta ary naharitra ora telo teo izany. Nitovy ny fomba fijen'ireo solotena natokana indray fitenenana. Mametraka iay izy ireo ny amin'ny fomba fiatriana ny fifidianana ho avy, manoloana tsy fahatomboanana maro hita tany aloha sy ao anatin'izao fanavaozana ny lisam-pifidianana izao. Nahitsy ary tsy nisorona ny lazany heviny sy ny fahitany zava-misy ireo antoko. Nandefa olona anaran'olona roa tamin'ny élection présidentielle nalifa tany amin'ny CN7 entité atao antiako Madagasikara. Tsy nisy réunion ancelle ireo akory ny antsonan'ireo olona na indray mandeha ary. Raha ohatra ka afaka manapa-kevitra ilay entité manao opération recensement mihitsy. Manao opération mandray anjara amin'ny arretage ny liste électorale mihitsy misy procès verbal. Mba mijery io tena tsy tafita tao ireo dia manao tsy mampanino zany na lava-biary ilay entité manao sonian'izy alohan'ny arretage ataon'ny chef de district manaiky zay fa titre d'observateur tsisy ninino nilana azy fa endrika fotsiny no betsaka ao anatin'izy. Loatra ny vary maloto masiso amin'ny fomba fifidianana eto amin'ny firenena. Zasy ianao monsieur le président tsy afaka hiteny maso-bahoaka eto ino aby raha zao fa nisy zany ka za dia miangavy ny tokony SVM ho zahay hoe ie fanombohana zao fa tsy zao kosa ny lazana rapitso amin'ny résolution nareo na fomba tanteranareo hoe eny ary fa defa mizotra araka ny tokony ho izy ty tsara manomboka. Mazavana ny toko tiako Madagasikara fa tsy tokony hijanona fotsiny eo amin'ny fanavaozana ny lisitry mifidy ny ati-hevitra tahaka izao fa ny système électoral no mila jerena. Raha ny olom-pirenena rehetra amin'ny fifidianana ka tsy azo hitovirana ny tokony hisy ny fikaonan-doha-pirenena. Vahaolana maharitra no ilaina hisy ny fifidianana madio, mangarahara ary ekeny rehetra fa tsy hijano resaka ambony latabatra fotsiny ihany. Ohatran'izao foana ilay endrika isehoany ilay concertation nefa ny concertation no titre hoentin'ny CENI ao anatin'ilay izy. Miresaka président mahakasika foana hoe aleo andeha ilay refonte. Ianareo ihany no afaka hitsara. Zay tsy afaka ny anakana mihitsy ary tsy anakana zay hoe tokony rosona sa mbola tsy rosona amin'io resaka refonte io. Fa mba ahafahany tena mahamatatra tsara ny zavatra misy ankehitriny satria efa natomboky ny CENI moa ilay izy ary namafisin'ny président teo hoe tsy azo ajanona dia misy fanontaniana vitsivitsy rehefa aveo mahakasika an'izay zavatra efa vita. Fa eto dia anamafy raha ny hevitra eo anivony antoko tiako Madagasikara dia ny hoe tsy tokony hijanona fotsiny ao anatin'ny resaka refonte na liste électorale ny resaka fa le système électoral mihitsy ny tsara ifampiresantsika tsy tokony hiala amin'izany ny CENI. Misy tamin'ireo antoko politika no mangataka ny hanimorana ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Tsy misy zavatra ilamina sy tomombana hoy izy ireo raha tsy voavany AIS sy tsy fahatokisany maro ny CENI izay rafitra mpikarakara ny fifidianana. Amin'ny fomba fiasa satria izay le ahiahtsika teto mivory foana mivory dia milaza ny zavatra tsy mety dia mandray anareo amin'ny CENI. Rehefa aveo tsy hita lay hoe inona tokoa ary zany lay fanitsiana ny eto ny CENI taoriana n'ilay fivoriana dia manjary lany androtsika ianareo tsy maintsy mandroso. Izahay ety ivelany kosa mijery hoe misy voame miangeza lay tsy fifampitokisana dia izay ny tokony tsoahantsika. Ny sosokevitra voalohany dia hoe sodia azo atao re mifandray amin'ny resaka zay efa natao tany ambolohany mihitsy izy ity andeha re averina hojerena hoe le fomba fanatanterahana lisy tsika akory tsy ilaza hoe ravaina tanteraka fa hoe jerentsika miaraka dia nidikeny zay so dia tokony ahato kely amin'ny fotoana fohy aloha tsy miteny izay hoe ajanona ny RLE fa so dia ahato kely aloha dia miara-mivory isika rehetra. Naneo ny fahavononana hiara-iasa ny rehetra teto nanamafy ny CENI nandritra ity fihaonana ity fa hanao ny ezaka rehetra ary tsy andrika hanao ny asa ny anatin'ny fangararana tanteraka. Nivoatra tamin'ny fihaonana ihany koa fa 27.30 isanjato ny tany fanitsana mpifidy efa vita manerana ny nosy 5.70 isanjato an'Antananarivo izany hoe mahery ny fito hetsy amin'ny 4 tapitrisa mahery ny tanjona vita hatramin'ny omaly.
misy fahatrasasany ihany koa izay mbola tsy nanomboka ny fanisany ireo mpifidy toy ny Antoliara 7 andro taoriana nomboana ny fanisana. Tsara moa mampafantatra fa anisan'ny tsy nanatrika ity ady hevitra ny anarana tamin'ny seni ity ny antoko politika avy eo anivon'ny fitondrana. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatraminy tsy misy afa-tsy ny fikaonandom-pirenena ihany no vahaolana azahoana antoka ny seny fifidianana madio mangarahara rekeny rehetra ho nambarany antokotiko Madagasikara androany raha namaly ny antsony seny tompona andraikitra amin'ny raharaham-pirenena ny rehetra. Any Miaratina sy Mathieu Prince hatrany. Tsy manana fahavononana ama ireo olana sy ireo lesoka miteraka ayay ho an'ny antoko politika sy ny olom-pirenena ny voamehatra manokana amin'ny sanany fifidianana ho ny antokotiko Madagasikara izay namaly ny antso nataon'ny seni teny alarobia androany. Delegasiona maro no nitady niatrika izany izay notarian'ny sekretera jeneraly ny antoko Rina Riandriamasinoro. Tsy vao izao no nampiantso antoko politika tahaka izao ny seni raha fanamafisan'izy ireo. Tsy voavaly ireo fanamariana nataon'ny antokotiko Madagasikara manoloana ity rafitra mpikarakara fifidianana ity. Midika izany fa mbola ny teo ihany ny teo. Fa matony antokotiko Madagasikara mamaly an'ireny fanasana izay ataon'ny seni ireny dia ao anatin'ny fitadiavana sy fikatsahana ny fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra. Ary zay dia mametraka mihitsy hoe ny raharaham-pifidianana dia tsy rarahan'ny seni irery na rarahan'ny mpitondra fanjakana irery fa rarahan'ny vahoaka malagasy ray manontolo ao anatin'izany ny fandraisan'ny vahoaka malagasy anjara amin'ny alalan'ny fifidianana ny fiarovana ny safidiny tsy ho voahozongozona ary tena ho fiarovana ny safidiny ihany koa tsy ho voavidy. Ary zay no mahatonga anay manantona foana amin'ireny fiantson'ny ireny. Intelo zahay teto anivon'ny antokotiko Madagasikara natson'ny seni amin'ny alalana concertation ozy izy. Zay dia mahita ary milaza mazava mihitsy ny hoe sarisarina concertation no atao satria inona ny antony tsy nisy tao anatin'izay fionana intelo zay ka mba sosokevitra avy ety amin'ny antoko na naniova famindrany teo anivon'ny seni mba anitsina ny dian'ny seni. Dika zay tena tsy manana volonté mihitsy ny eo anivon'ny seni mba hanovany zay fitondrana ny fanaovana ny refondy zay ny fitadiavana vahaolana mihitsy moa indrindrindrindra amin'ny fifidianana ho avy eo. Tsy ny lisy mpifidianana rery ny olana fa ny système électoral mihitsy. Maro ny lalàna tokony ho ahitsy, maro ny zavatra tsy voahaja eo anivon'ny fitondram-panjakana raha tsy resaka fotsiny tsika an'ireny hoe fanomezana ny imprimerie privée ny fanaovana ny carte d'identité nationale na ny resaka jugement supplétif tsy voafehan'ny seni zany. Ary seni tsy mety hiditra ao anatin'ny resaka raha vao atao ohatrin'ireny ny resaka dia efa tsy miteny izy nefa tsy afa-miala amin'izany ny seni. Manana anjara andraikitra ny antoko politika momba ny raharaham-pireneny ary voarakitra mazava anatin'ny lalàna velona izany. Tsy tokony ho voatsakatsakana araka izany antoko manoloana izay ivery no fandraisana andraikitra momba izany toy ny raharaham-pifidianana. Manoloana ny tombanezaka izay natao tamin'ny asa izay nitanterahany seni mikasika an'ilay fanaovana ny refonty dia tsapa fa tena marisa dia marisa tokoa ny marefo dia marefo tokoa ny vokatra hita kanefa moa dia mbola miziriziry hatrany ny seni hanohy hatrany ny fanohizana an'izay refonty zay. Ary ny zavatra tena nampiahiahy tao anatin'ny zavatra nrezain'ny seni dia ny fampidirana antoko amin'izay mety ho fahombiadana tsy fahombiazany zany fitohizana zany refonty zany ho amin'ny andraikitra ny antoko politika. Fa hatramin'ny voalohany zay dia nametraka hatrany ny hoe ny fahavononany antoko politika ohatra ny antokotiko Madagasikara hisehatra amin'izay fanentanana mikasika ny olom-pirenena hirotsaka ao anatin'ny lisy mpifidianana zay araky ny voafaritry ny lalàna. Kanefa moa dia arantsika mahita fa ny sehatra fany antoko manatanteraka an'izany fanentanana ny vahoaka ao anatin'ny antsoina hoe animation de la vie politique zay dia voasakatsakana hatrany noho nyreo tsy fanomezan-dala no meny avy any amin'ny fanjakana ka nampatsiahivinay ary mbola averinay hatrany fa manandraikitra ao anatin'izany ny seni ampatsiahiny voarakitra ao anatin'ny andininy fadimam-dimampolo anlinéa fahatelo ao anatin'ilay lalàna feizoro na ny décret 2018 lalàna 2018-008 zay manome malalaka ny antoko politika hanao an'izay fanentanana zay ka mba tsy ho tomponantoko amin'izay tsy fahombiadana izay kanefa sakatsakanana amin'izay fanentanana zay dia zay nanisan'ny zavatra nitsindriana marina atao hoe mba ilaina ny hanomezana fahalalana ny antoko politika hanao an'izay fanentanana ny vahoaka malagasy amin'izay andraikitra manoloana ny fanarena ny lisy mpifidianana zay. Tsy misy afa-tsy ny fitohanandom-pirenena ihany ho vahaolana ialana amin'izao zava-misy izao hoy ny fanazavan'izy ireo. Manana andraikitra amin'izany hery-velona rehetra eto amin'ny firenena. Marihana fa saika antoko politika avy amin'ny fanoherana no maro tamin'ireo namaly ny fampiantsoan'ny seni androany fa tsy nisy antoko avy amin'ny mpitondra fanjakana nanatrika izany.
eo amin'ny vaovao tapatapany dia olona iray no tratra tany Sambava saika anondrana tarondro 30 antsokosoko saika ao alefa fiaramanidina ireo tarondro ireo no tratra ny zandary tao amin'ny siranam-piaramanidiny Sambava voasokajy ao anatin'ny harem-pirenena tsy azo ahondrana mony tarondro ary tsy nisy ny taratasy hitondrana ireo tarondro ireo araka ny fanamarinana natao niaraka tamin'ny avy amin'ny ministera ny tontolo iainana marina fa efa navosotra tamin'ny toeram-ponenany ireo tarondro ireo saika ho ahondrana tsokosoko no tanana anaovana fanadihadiana kosa ilay olona tratra. Vaovao ny fanatanjahantena dia nanao fampifondronana ny mpilalao baolina kitra mety andrafitra ny ekipa ampirenena hiatrika ny tranona 2024 ny mpifantona ato anatiny Romuald Rakotondrabe na iroro izany manodidina an'ireo poliseo ny mpilalao hojerena manokana ka anao izao fanazarantena ao Mahamasina ny alakamisy ho avy izao tsy mbola fampifondronana ofisialy nefa izany raha ny fanazavana ny federasiona malagasy ny baolina kitra izay tsy mbola namoaka datiny amin'izay isainy koa ny fijerena ny mpilalao andrafitra ny Baria U23 sy ahivana fa any Algérie no anatanterana ny lalao tranona 2024 ny 12 janoary hatramin'ny 4 febroary 2024 izao ao anatin'ny vondrona C moa no misy Madagasikara miaraka amin'ny Maroc, Soudan ary Ghana. Ny vaovao ny maresaka iray sampirenena ary eo amin'izay vaovao izay dia andro anty no nanatanterahana ny ady hevitra farany mialoha ny fihodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena breziliana ny alahady izao moa ny fifidianana ka hiankina amin'ny ady hevitra ny safidy mifidy any an-toerana. Ravrazafy Mahenina sy Manora Andriamalala. Vitsy ny sambatana nasaraka ny kandida Lula da Silva sy Jair Bolsonaro tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany teo. Iankina amin'ny fanehoan-kevitry ny tsirairay noho izany mety ho fiovanjavatra amin'ny fifidianana fihodinana faharoa ny alahady ho avy izao. Any amin'ny fampianarana no andrasa mpifidy maro izy fiovana. Efa taon'izao ny enatra ny teti-bola natokany filoham-pirenena breziliana ho an'ny Université Mpanjakana ao Brezil izay misy 20 telo andro taorian'ny fihodinana voalohany 24 tapitrisa euro ny teti-bola ny esorony fanjakana ho an'ny fampianarana. Andro maromaro taty aoriana nitokana ny olona avy tamina tanàna fidy polisa ao Brezil, mpianatra, mpampianatra, sindikana sy mpiasa manodidina ny fampianarana maro no ilanja sora-baventy ary nanamafy fa fahavalon'ity filoham-pirenena ity ny fampianarana ka ataon'ny fitaovana politika. Tsy mahasahana kara-mampiasa intsony ny vola avy amin'ny fanjakana ary tsy afa-mihodina ny université. Nienatra amin'ny 13 tapitrisa ny teti-bola teo anelanelany taona 2022 ankoatr'izay noho ny Covid-19 dia betsaka ihany koa ireo tombontsoa manokana no nofoanana miaraka amin'ny vatsim-pianarana sy ny fikarohana. Samy milaza ihany koa ireo kandida roa fa manana tetikasa ho an'ny fikajiana ny tontolo iainana. Manodidina ny 450 tapitrisa eo moa ny mpifidy andrasana hitondra fanovana ao Brezil ny alahady ho avy izao. Tapitrary ny fampalalam-baovao tamin'ny ity alina ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ho arahantsika rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina ny fandaharana Global News aorian'izay kosa no anarantsika ny série Glee saison 4 épisode 19 sy ny 20 aorian'izay kosa ary no anarantsika ny horonan-tsary sa dernière volonté ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitsindray tompoko.